Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity amin'izao ariva izao iarabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Mirabanao Sinez ary mirabako zany ny nampieno ato amin'ny radio Alliance 92. Makasika ny dian'ny Prime Ministre Omer Berzika any amin'ny vondrona Européenne no anokafatsika ny resaka amin'izao fandarana ho izitsika izao Frank Ramarson. Inona moa zany ny tena antondian'ny Prime Ministre Berzika amin'ity any amin'ny vondrona Européenne ty? Ny tena amin'ny Prime Ministre Berzika moa zany amin'ity ataontsika hoe ny Bruxelles ity teo dia ny ataontsika hoe le fanaovana isatona le filazana ny izy dia ny politika renforceuse amin'ny Union Européenne sy Madagascar. Tamin'ny directeur ty zany dia ny Prime Ministre nantsona ny délégation malagasy ary ny zavatra noresahana tany dia ny hoe ahoana ny ataontsika manao mise au point zany amin'ny l'état d'avancement amin'le hoe ataontsika hoe programme Union Européenne amin'le appui à population amin'le hoe 100 millions d'euros jenimeny hoe inona tokony atao zany amin'io ary zavatra miditra anatin'io mantsy dia ny hoe tafitro zany zay mikasika ny ataontsika hoe ny resaka fahasalamana, resaka fanabeazana ary koa zany resaka hoe sécurité alimentaire, ao koa zany resaka fanatsarana sy fampiakarana vola miditra ny tatsaha ary farany dia ny hoe manampy an'io fiarahamonina zay tafitro anatin'io zany 100 millions d'euros io zany ary ny arkiva hatat zany zao dia ny vondrona Européenne dia vonina hoe ao anatin'ny titetezamity ity amin'ny vola fanampiny amin'ireo vahoaka izay tena sahirana zany. Dia ao anatin'izay ihany koa zany raha fantatra tamin'ny resaky Indriamatoa Prime Ministre tamin'ny Indriamatoa André Spielberg sy commissaire européenne sy voalohany zany zao nandray olona ambony be ohatratsika ary tao anatin'ny charge ny Union Européenne zany fa dia hoe amin'ny fomba ofisialy tokoa dia niresahana zany hoe ahoana no anaovana an'ilay fifidianana crédible izy sy manara-penitra zay ataontsika hoe io ihany zany lalàna mivoaka amin'ity crise ity. Ka io indrindra manko no tiako atongavana Frank Ramarson makasika an'le hoe fifidianana zay indrindra namerimberina foana ny mpitondrany amin'ny tokony ho ato anatin'ny fotoana fohy ary farany zengana le fifidianana ny fianakaviam-be raisam-pirenena nefa hafa ny fijeriny an'le izy ahoana ny tena antony zay? Ny fianakaviam-be pirenena io manko le ataontsika hoe adihevitra mahavarina eto Madagascar hoe tsika dia eo otage ny fianakaviam-pirenena. Ny hita zany zao dia hoe mangataka zany Européenne hoe mba manaraka ny hevitry ONU zany sika momba an'io hoe sy nisy rapport de mission électorale moa zany resahana momba an'io dia milaza io zany fa nahita mantsy zany fa misy ataontsika hoe tsy maintsy lalana maromaro tsy maintsy ale zay vao mahatafita amin'le fifidianana préparation fotsiny zany sa tsy maintsy raha hoe resaka politique aloha d'amnistie apaisement fa fotsiny zany fandrafetana liste électorale fandrafetana carte électorale satria zavatra manara-penitra biométrique atao zany mandeha mba azona zany mahazona vokatra zay tena mifanaraka tokoa misafidim-bahoaka ary le vokatra koa zany dia hoe tena mahazo mifidy tokoa ve ny vahoaka tsy mandady arina rehetra sy ireo zany zay ataontsika hoe aty ambony vohitra dia efa hoe recensé tolo ve ny olona rehetra eo matsika navaotsika hatramin'izay betsika le olona tsy mifidy resinezy amin'izao fotoana tamin'ny tolo toa dia mifaussé an'le ataontsika hoe résultat zany ny vokatry le fifidiana dia mahatonga an'le 10-10 sy korotana isan-karazana zay hitatsika tany aloha-tany hoe betsaka mangala-bato betsaka an'izao fa angambo tamin'ity zany dia nisy recommandation zay nataon'ny ONU rapport de mission électorale izy momba an'io dia izay zany no arahany ataontsika hoe ny européenne sy ny ataontsika hoe fiombona ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Fa naizanajany Frank Ramarson nilaza ny manampahaizana malagasy amin'ny resaka fifidianana hoe azo tanterahana amin'ity taon'ity ny fifidianana zay azo atao eo maika raha teo ny vahoaka ivoahana amin'ny crise ary ny fifidianana ihany ny vahaolana Frank Ramarson. Hevitry ny expert malagasy zany ary fitake ny expérience ny expert malagasy tamin'ny fifidianana teo
eo aloha raha zany tsy nisy ny crise teto hoe fa akako angamba fa tsy tokony manao zay ataontsika hoe nationalisme idio zay foana sika hoe sika de olona may sika de olona zao raha naitsika de efa afaka tao anatin'izao fahatrano zao fa matoa misy zao zany a de mbola petsaka ny lesoko petsaka ny zavatra tsy nety ary io zany de hoe eo am'izay ataontsika hoe insularisme zay fitadiavantsika malagasy le hoe tsika zany de tsy miara-miombon-kevitra tsika tsy miaraka amin'ny afrikanina tsy miaraka amin'izao tontolo zao fa de mitoka-monina de zay foana le ambopony malagasy mahatonga antsika tsy tafavoaka mihitsy am'izao crise zao ahitanao tsara zao fa milaza ny Union européenne zao fa hoe fahita zany zao fa nisy fivoarana lalina eo anatin'ity tetezamity ity ary efa manao ny asa ny misadeky de eo zany no milaza hoe tokony zany hojerena koa zany le hoe le fiona zay hotato atao ndre mato ratsoelona sy ndre mato marikavalomana ao anatina cadre politique apaisé mialohany koa zay fifidianan'izay zany hoe mitady zany vahaolana zany ny velany tokony tsika koa malagasy koa zany anaraka koa zany hoe inona ny critère ary inona ny paramètre tokony hiainatsika mahazotsika an'izay hoe tsy korotana ntsony ty fireneny ity ary evoaka amin'ny crise ifaniresanao zay karazany hoe mitady olon'olona rery ny manampaizana malagasy ny raisinao ohatra ty moa zany fa mifandray am'izay le resaka fanatotoloana Franck Ramarsson ny fiaraha-mambony antoka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo ihany koa ny resaka géopolitika ohatrotriny ahoana no fijeriny Corée de Madagascar n'izay rehetrarehetra zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao mantsy de hoe itsika miaina ao anatin'ny fanolotoloana izy ianao anaty mondialisation tsy afaka hitoka-monina ary azadino fa ny Afrika zany de ao anatin'le hoe ao anatin'ny enjeu planétaire na ao anatin'izany hoe fivavovan'ny toetrandro ao anatin'ny diversité ao anatin'ny hoe préservation justique des ressources naturelles sy ny resaka sécurité ary koa ao anatin'ny Afrika de ao anatin'ireo manareo tany zay hoe émergent ny zavatra fantatsy am'izao fotoana zao de raha pitso afaka pitso dia ao anatin'ny hoe tany fisondrotany arkarena zany taux de croissance de 302 chiffres zao ny Afrika ary isan'izany satria betsaka zany ireo partenaire zay tsy partenaire atsony zany tamin'ny ataontsika hoe colonie tsy frantsay sy ny mahazatra atsony sy ny anglisy fa niditra am'izay ny sinoa sud-américaine aty Afrika niditra koa zany ataontsika hoe ireo amin'ny pays arabo zay manampy loatra zany ireo tany afrikana sasasasany ary manao investissement amin'ny resaka hoe arenakibon'ny tany agriculture indrindrindrindra koa zany amin'ny resaka hoe recherche sy innovation ireo zany isan'ny zava-dehibe amin'ny antoky ny fampandrosoana anatina tany zay karaha isika ndray zany hoe tady isitaka isika am'izao fotoana zao zany no tsy malala an'izany satria zany ke matoka le misy intérêt maromaro zao mipetraka eto anatin'ny arenakibon'ny tany malagasy misy australianina eto misy sinoa eto misy thaïlandais eto misy américaine eto ary zatiny fa ka misy canadianina eto ny tombontsoa tena kely de kely nisy ao de ny frantsay nefa sika manesika frantsay nefa indritra zany zao fa ao anatin'le aty Afrika de ny kely ny anjaran'ny frantsay amin'ny fampandrosoan'ny Afrika de hitanao sara zany zao fa inona fa ny frantsay de resaka sentiment fotsiny sisa ny aty amintsika ka eo de teo fanolotoloana zany raha tsy mahay zany tsika rapitso manana an'le olona ary zay ny ilaina olom-baovao olona tia fanovana ary le hoe ahoana no isy rataratsika ao ny tatatsika an'izay arenan'i Madagasikara ao anatin'izay fanolotoloana zay ny ilainantsika fitonana vaovao olom-baovao ary koa olona manana an'izay vision zay raha tokony mafa manantsika hitondra n'ity Madagasikara ty amin'ny lalam-baovao satria hita de hita io fa de miroferefa mitany miresaka toekareany vitsy de vitsy malala an'izay atao hoe ahoana fifandraisana amin'ireo bailleurs de fonds investisseurs étrangers mpanambola étranger sy ataontsika hoe mba ampiray amin'ny toetratsika malagasy amin'ny fampandrosoana nampatsiahy ahy ny makasika an'ireo nositsika ohatra ny Rouen de Nova sy ny ety amin'ny canal de Mozambique le resaka anao ataonao Franck Ramarsson na iza zany ireo manoloana zany rehetrarehetra zany hitanao zao zany izy de tsisy politika miresaka eto ny débat tsika de débat hoe amnistie débat mombany hoe ainaka izy rimina bila débat lehibe zay mitranka nefa natrambo zao ary zay ny tena izy de hoe ny vola malagasy de fa zavatra tsinitsinina intsony resiko Janova sy misy lien tolo zany le Janova io zany hoe tadavin'ny frantsay tariny hoe ny emprisiny
amin'ny eto amin'ny Mozambique sy Océan Indiana am'ireo hoe ho bakoavy m'ireo Joanova nefa ireo raha malagasy zay mahatonga ny Mozambique zay mahatonga ny Mauritiana zay mahatonga ny Afrika Atsimo miady amintsika malagasy hoe ahoana zany no hotatana le arena eto amin'ny Mozambique io ary olona zany mahala an'izany tokony hitondra Madagasikara rapitso olona zany mahafaka négocier hoe zao ny tataviny malagasy zay no ataoko hoe tataviny tsika mba hoe ampandrofo anty fireneny ty fa tsy olona hiady seza olona hiady tombotsony MCT zay tokony rafano any MCST satria tsy zany tombotsony malagasy raha tena hoe araky ny teny Union Européenne teo hoe ampiakaro ny revenu agricole sy minier ny tatsara de zay zany no ataoko hoe isany am'izao fotoana zao ny zavatra défi sy enjeu ahita Madagasikara ho an'ny rapitso rapitso. Eto toerana mbola variana mifampepanga sy hoe tsy marina zany vaovao zany zao no tena izy ohatrohatr'izay fotsiny sisa ny ataon'ny mpanao politika ny tompona ndraikitra sasany am'izao fotoana zao. Ka zay mihitsy mankeny ilaina olona hoe misy olona vonona hoe ampiakaro le niveau ampiakaro zany ny fifandraisana amin'ny vahoaka hoe ahoana ny fifampandrosoana hoe ahoana zany hoe be zao zany ty zany tableau ray momba ny toe-karena hoe ahoana no ampiakarana ny secteur maromaro ao anatin'ny toe-karena agriculture, industrie, mine, nouvelle technologie etsetsetsetsa hoe tena hoe mahita zany izao ny tena clémany Madagasikara fa tsy olona kakentena hoe miresaka communication diso lava no atao hoe resaka hoe démenti hoe tsy ianona manao zao nataony X hoe rapitso zay raha kapitsika de hoe tia ny tena sany réminabile de rapitso hoe tsy izy io zao ny sany hoe martiatsy zavatra ohatry zany zavatra mampalelo nefa le question tena tadaviny malagasy tsy misy voavarina zay mampalelo. Isaoranao Franck Ramason teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androany zao. Sotranao sinezy ary misotra koa zao ny anompiany zay nenao tsika aloha anareo. Mandrapita fa amin'ny fotoanantsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valona tsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ty Franck Ramason talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar.